Ny faritra laotra atao tazan-danitra izao hitantsika izao. Ripaka ny ala, ngazana tanteraka sady mangady ady ny vohitra sy ny havoana. Lasa ny saina manao hoe izao ny hafaran'ny faritra laotra izay sombotry Madagasikara vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Tatoato moa zany hitantsika tsara fa firenena iray manontolo misy dia nisy ny fikorontanan'ny toetrandro. Ary anisan'izany ny faritra Otramangoro dia ataontsika hoe miamiena ny fotoana irotsan'ny orana. Ary hita ihany koa fa mafy sady amin'ny fotoana fohy ny firotsan'ny orana dia miteraka ny tondra-drano. Ny nofotany aty laotra dia tany haboka, mivoraboraka sady mamaspasika. Any ka rehefa avy be ny orana dia morakao ny rika, izay mamarina fotaka sy antsanga ao amin'ny farihina laotra. Vokany, potika ny zetra izay mandrindra ny roivoary, mitombo velarana ny tany maina, ka zara raha mampiakabokatra ny ankamaroan'ny tantsaha. Raha tenenina amin'ny teny tsotra zany ity isaky ny 3 taona dia misy maintany foana, ary rehefa miverina ny orana dia mivatravatra dia tondra-drano dia miteraka an'ireny le glissement de terrain izay resahana betsaka amin'izao fotoana izao ireny mahatonga ny lavaka dia mianjera tia milaka loatra daholo ny tany amin'ireny. Veleziny haintany matetika ny faritra laotra, indrindra fa ny aty ampitatsinanana raha mitaha amin'iny ampitandrefana, satria tsy dia mba nisy fanajarena lemaka sy toha-drano na périmètre irrigué toy ny eny ampitandrefana taty ampitatsinanana. Miankina be dia be amin'ny rotsakorana ny fambolena amin'ny tanety sy baibo, na ny eny ampitandrefana izany, indrindra fa ny aty ampitatsinanana. Ny fitambaran'ireo baibo sy tanimbary sarodrano ireo no antsoina hoe RMME na rizière à mauvaise maîtrise de l'eau. Raha tenenina amin'ny teny tsotra zany dia eo amin'ny 100 000 hectares eo ny tanimbary aty, izy rehetrarehetra mitambatra. Dia ny statistika manakaiky marina izay mino fa mbola tsy niova, eo amin'ny 70 000 hectares eo ratsy rano daholo dia antsoina hoe RMME. Tsy ho ataontsika sakana mihitsy ny fiovaovan'ny toetrandro fa ezahana ampifanarana ny zavatra misy ny teknika am-pambolena mba tsy hampiova ny vokatra ara-pambolena izay heverina fa antom-piveloman'ireo tantsaha ireo. Ny toetrandro moa dia tsy anjarantsika mihitsy ny komandy azy fa tsy maintsy mitady hevitra zany tsika hoe ahoana ny fomba entina hiatrihana an'izay. Vahaolana ny agroekôlôzia. Ny agroekôlôzia dia miompana amin'ny fampiasana ny volo-rakotra toy ireo légumineuses isan-karazany izay mihazona hamandona maharitra raha tsy ampy ny orana ary enti-mandonaka sy manamasaka ny tany. Izao hitantsika izao ohatra ny dolika na antaka amin'ny teny malagasy. Ity kosa ny mokona ary ireto madinidini-dravina ireto ny vesy. Ao koa ny arasisa mipela-dravina toy ny ravim-boanjo. Ireo karazana légumineuses ireo no tena mety aty ampitatsinanan'ny farihina laotra. Ampiarahana amin'izany ny fampivadiam-boly sy ny fampifandimbiasam-boly ary ny alavatim-boly izay samy mamerina ny tsirony tany, mampitombo ny vokatra, tsara kalitao sady mahasalama. Mahomby ny teknika biolojika eo anatrehan'ny fiovaovan'ny toetrandro satria araka ny voalazako dia efa miakely ny loharano, mifoy ny vanim-potoanan'ny orana ka tsy maintsy mitady fomba tsika ahoana zany no ahafahantsika miasa ao anatin'izany zavatra zany. Manapariaka ny agroekôlôzia izay teknika mahomby hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro ny GSDM amin'ny alalan'ny tetikasa PAPAM, famatsiam-bola ny Agence Française de Développement. Manamafy ny fanapariahana ny agroekôlôzia ny fanokanana roa andro ho an'ny agroekôlôzia, ahafahany samy tantsaha sy ny teknisianina ary ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mifanakalo hevitra sy traikefa toy ny efa natao tany Vakinankaratra sy tany Atsimo Atsinanana tamin'ny taona 2010. Anjara ny faritra laotra Mangoro tamin'ity volana aogositra 2010 ity teto Ambatondrazaka, niarahana tamin'ny ministera sy ireo mpiray-ombon'antoka ary ny mpikambana ao amin'ny GSDM. Ny andro voalohany dia fitsidihana ifotony tamina toerana maromaro aty ampitatsinanan'ny farihina laotra izay tena ianjadiany haintany rehefa tsy ampy ny rotsakorana. Ary ny andro faharoa dia atrikasa teto Ambatondrazaka, niarahany jerin'ny paikady hanaparehana ny agroekôlôzia aty laotra sy eran'ny Madagasikara.
teto Ambohitriasana Amboditsilaozana 520 kilometatra avaratra Ambatondrazaka eto amin'ny sasekolon-dramatoa Odety sy Silvia no nanokafana ny roa andro ny agroekôlôjia. I Odety sy Silvia dia tantsaha filamatra amin'ny fampiarana ny agroekôlôjia. Vao nahita ny hakantony tanànan'izy mirahavavy ireto mpitsidika izay miaina andavanandro ny fahasimban'ny tontolo iainana aty alaotra dia velom-panantenana sady resy lahatra. Raha mahita izy ety niaraka no fitsidena antsika fa tena tsara dia tsara tokoa. Fa le fomba entina amparitan'izy io eny anivon'ny Tatsaha, izay zany no tena mila paikady matotra tsara sy marim-pototra ary aresy lahatra andreo Tatsaha ireo. Ramatoa Odety sy Silvia dia nisan'ireo tantsaha noho ny fampiarana ny agroekôlôjia izay efa natomboka taty alaotra tamin'ny vanim-potoana ny tetikasa Bevelako voalohany sy Bevelako faharoa. Mamboly an-tanety somary avoavo toerana sady maimaina izy mirahavavy ka mampiasa rakotra hanamando ny tany mandavataona. Ireto rakotra anoloan'ny trano iva ireto ohatra ny arasisa, légumineuse fanao amin'ny tany kazo fihinam-boa. Lonaka ny tany rehefa rakofana arasisa ka tsara sady vaventy ny voankazo ary ny arasisa dia sakafo be otrikaina azo afahana ny omby sady misarika tantely nefa koa tsy tiany bibikely mpanimba ny voly. Atao varatra sy atsinana trano ny tanimboly. Misy takelaka manondro ny rakotra sy ny voly amin'ny fandimbiasina amin'ny tanimboly tsirairay avy toy ny katsaka sy ny dolika na antaka na ny katsaka sy ny mokona, ny amberivatry na kazanus ary ny stylosantes izay vao asena vary an-tanety. Mahalonaka ny tany sady mihazona hamandona ny dolika sy ny mokona. Ankoatra ny faritra loatra dia mampiasa ny dolika na antaka koa ny any amin'ny faritra androy. Ny dolika dia tena mety aty amin'ny faritra loatra. Ny amberivatry na kazanus kosa dia misolo ny angady, miasa sady mamaky ny handrin-tany mafy ka mampivoraboraka ny tany. Manampy izany ny zesipahatra sy ny zesika kankana. Tsy be velarana ny tany ny Odety sy Silvia fa iray hektara sy sasany monja sady sa no tanàna nefa mahavita taona ny vokatra. Tamin'ny taona ity aloha tena hoe tena maina tety loatra nefa teto aminay tsy dia tena hoe nisofra loatra le vary satria ny anay fa ao anatin'le resaka plante de couverture daholo ny anay satria zay fa hainay manao rotation andreo hoe manifinify ty rakotra ty amin'ny taona ty dia veranay rakotra le mandeha amin'ny taona manaraka dia na le olona arany mijery mandalo tena gaga hoe sambatra ny anareo fa tsy torana le vary torana moa ko filazanjareo azy ety ka na dia teo ara zany zavatra zay mbola nandray vokatra tsara ihany zahay. Zao zany ny varinay zany taloha zany zay raha mbola tsy niaraka tamin'ny zareo dia mbola azo lazaina hoe ratsy le vokatra satria zahay tsy nahay le teknika fifandimbiasam-boly. Misy manko le teknika fifandimbiasam-boly mahatsara ny vokatra. Dia amin'izao fotoana izao efa hainay zay zavatra zay dia metsara le vokatra. Ka ny vary zany zay mampakatra any amin'ny 4 tonnes 5 na 5 tonnes par hectare. Resy lahatra ny mpitsidika ka maro ny manontany ny fomba azoanany masom-boly fanao rakotra. Fitsidiana faharoa eto Mahatsinjo Ambohitsilaozana amin'ny Sahangia Charles. Ny Sahangia Charles dia baibo sarodrano sokajiny RMME izay miankina be dia be amin'ny rotsakorana vao azo ambolena. Vesy no rakotra ampiasaingia Charles. Toy ny légumineuse rehetra dia mihazona hamandoana maharitra ny vesy na dia zara fa misy aza ny rotsakorana sady mitondra azota be dia be ho an'ny nofotany. Azo ampiasaina naizanaiza ny vesy saingy aty alaotra no tena mety aminy ary ety izy no tena mahatsara ny volovary. Tsara lalandava ny vokatra ampivadiana na ampifandimbiasana amin'ny vesy toy ny tsaramaso, ny voatabia, ny pitipois ary ny vary an-tanety izay azo anatrany amin'ny 9 na 7 tonnes isaky ny hektara. Fitsidiana fahatelo eto Andrebagara misy sasekolony Durrell Wildlife Conservation Trust izay mpikambana ao amin'ny GSDM. Ireto tanimboly tazan-danitra ireto dia mbola feno zetra tany amin'ny 100 taona lasa. Ankehitriny dia lasa tany maina ka mihamanatona miteviny zetra sisa tavela eny amoron'ny farina loatra ny mponina satria mitady hamandona ahafahana mamboly. Noho izany ny Durrell dia miara-miasa amin'ny GSDM hiarovana ny farina loatra sy ny zetra
izay mandrindra androivoary aty amin'ny faritra laotra. Iry somary andrefatsika iry zany zao le misy an'ilay faritra rovana laka loatra, ao le misy an'ilay zetra sy ny farina loatra. Ansy zany toerana mando ety amin'ity faritra ity. De rehefa tsy afaka mamboly amin'ity toerana ity tsony le olona de manjary lasa miazakazaka manantona an'iny toerana iny, manimba an'ilay zetra ary mamadika an'izany ho tany fambolena. Ny zetra nefa raha tsika mahafantatra, ny zetra mitazona ny amandona. Amin'izay hoe izy mitazona ny amandona zay aloha voalohany indrindra, raha vao matevina io zetra io de na ty tany hitsatsika ty arany mbola azo antoka fa isa amandona afana manao fambolena. Ny zava-misy anefany tavezinjareo le izy, tetehinjareo le zetra, me manantona any am'le fary, de izay toerana ialan'le zetra mazava ho azy tonga de mivadika tany ngazana. De zay zany tena lafiratsiny, nefa io zetra io no mitahiran'le amandona aloha voalohany indrindra. Io zetra io ihany koa no toerana fanadodizan'ny trondro. Masianaka ny ety Antsanaka de ny fisian'ny trondro ny besisika sy mibara ho any. Tsy ampy intsony ny tanimando, nefa ny volo fiveloman'ny ponina aty Andribagara dia ny volo tongolo be sy ny tongolo gasy izay tena mila rano be sady mitroka ny tsiron'ny tany, ka tsy azo averina ny volo tongolo raha tsy isaky ny 4 taona. Ny tanana mila vola sy ny vava mihinana nefa dia tsy mahandry 4 taona. Vahaolana ny fanapariana amin'ny teknika agroekolojika. Ny vesy no rakotra ampiasain'zareo eto Andribagara ampina fanaovana compost. Ary ho an'ny tenako manokana zany dia efa resy lahatra mihitsy fampiasana an'ilay vesy le mokona satria zay moa efa nentina jerana azy ireo tany amin'ny Tatsanamana dia hita mihitsy ny vokatra tsara, vokatra azo avy aminy zany. Ny tany eto efa simba, efa ela raha ny tenany manokana ny tompon'ny tany eto efa 20 taona namboleny teto. Hitany ny fidinany vokatra raha tanatin'izay 20 taona satria misy refo vokatra amin'izy ireo rehefa mivarotra vokatra hoe 4 taona l'hektara no azony, raha tambolohany mahazo 10 taona l'hektara izy, fa ny hena zany ary amin'izao izy 3 taona l'hektara no vokatra tongolo, ny vokatra tongolo zany. Raha ohatra ka ny fambolena tongolo be zany, na ny tongolo gasy dia tokony 4 taona vao afaka mamerina indray. Nefa tsy mahandry izany ny tantsafa, mila mamokatra izy satria io fameloman-tenanjareo aty ny famarotana tongolo. Dia isaky ny 4 taona vao afaka mokatra azy ireo dia tsy mety izay, fa mitondra an'ireto fandonana tany reto izay karazana fandonana tany reto dia isa-taona, isaky merina ny taona dia efa afaka mamerina mamboly izy. Fitsidihana fahaefatra eto amin'ny sasekolin'ny SDMAD eto Maizinandro, fokotany miadam-panoina eto Ambandrika. Ny alavatim-boly no tena ifantohan'ny zareo eto amina tany 6 hektara izay ambolena hazo tsotra sy hazo fihinam-boa. Mandra-pamoany hazo dia mamboly manga hazo sy voly fihinana hafa hivelomana andavanandro zareo eto ary mampiasa rakotra hahalonaka ny tany. Ny rakotra ety ambony mampangatsiatsika le tany eo ambany ary mampafana amin'ny fotoana mafana zany dia mampangatsiatsika ny eo ambany izy, ary amin'ny fotoana mangatsika mampafana an'le tany ihany koa. Dia ampy zany le phénomène ilain'le microfaune sy macroflore ao anatin'le tany eo. Fitsidihana fahadimy ny Vallée Marianina, izao tany tsy takabasy hitantsika izao. Tanimbarina vokatra be izy ity taloha, ankehitriny anefa dia lasa tany fasika. Antony, solan'ny afo sady mangady hiady ny tanety sy ny vohitra manodidina hatrany hididy iry amparavodlanitra tsy nanan'ny ry. Vaky ny cyclone Géralda ny toadrano iny am-poditry didy, ka mivarina aty amin'ny Vallée Marianina ny antsanga isan-taona. Dia izao ny hafarany. Vahaolana amerenana ny roivoary amin'ny laoniny ny agroekôlôjia, ahafahana mamboly vary fohy tsingerim-piainana na cyclocor amin'ny fandibiasina amin'ny voly fihinana hafa. Ny teknika fataonay zany zao dia rehefa tonga ny contre saison dia manao an'izay resaka agroekôlôjia zay satria hoe mampiasa ny couverture morte, mampiasa ny rakobela, dia rehefa tonga ny fotoanan'ny saison dia vonoina ny voly velona le ana rakobela, dia mampiasa fambolem-bary cyclocor zay le vary sady matantenandro matanty rano, satria toerana rehetra zany azo lazaina hoe toerana saro-drano. Rehefa tonga ny rano be dia takatry ny rano ihany izy,
dia zay zany ny fomba fikarakarana sy anaovana an'ilay tany. Ilay voka-bary aloha raha ny fahitana taratra amin'izao hitantsika izao a, ilay fampiasan-jareo volo rakitra dia tena nahomby kokoa. Dia nahazo 4,5 tonnes tao anatin'ny 1 hectare. Dia amin'izao fotoana izao izy ambolen'zareo ovy io. Fitsidiana farany ny collège agricole eto Manganoro Ilafy. Tanora 700 eo ponina ato amin'ny faritra Laotra Mangoro no fanina ato amin'ny collège agricole mandritra ny 3 taona. Mianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana, ny fitantanana, ny fanodinana ny vokatra ary teny vahiny ka anisan'ny taranja fototra ato ny agroekôlôjia. Manampy manofana ny mpianatra ato amin'ny collège agricole ny JSDM sy ireo mpikambana ao aminy aty amin'ny faritra Laotra. Dia izay indrindra no tonga indray mampiofana andreo tanora ireo mba ho lidera hitarika ny zay tatsaha manodidina azy hampianatra ny teknika agroekôlôjika. Vita ny fiofanany dia misy ny projet na insertion zay ataonay iverenany tanteraka any amin'ny toerana ambanivohitra izay misy azy, izay raha miasa amin'ny faritra, raha miasa amin'ny FDA, raha miasa ihany koa amin'ny FERT izay mpamatsy volany collège agricole, dia misy ny tohana ara-pitaovana arakaraka ny tetikasa izay ataony zareo. Raha misafidy tetikasa iray izy dia presentereo anatrehanay ilay tetikasa, dia arakaraka ny tetikasa iny no ahafany manome tohana azy ara-pitaovana toy ny masomboly, masonompy, fitaovana majinika, mety fitaovana vaventy raha maharesy lahatra ilay tetikasa. Nampiposaka hevitra sy vinavina hanamafisana ny fanapareana ny agroekôlôjia ny fitsidiana. Ny andro faharoa dia natokana ho an'ny atrikasa sy ny fifanankalozan-kevitra tato amin'ny vahine eto Ambatondrazaka. Nandrafetana paikady hanapareana ny agroekôlôjia. Nandritra ny atrikasa dia nomena sehatra ireo tantsaha ny lazalaza sy ny zaran'ny fomba ny ainany ny agroekôlôjia sady nanambarany hetahitany. Ho an'izay mbola misalasala dia mijoro vavolombelona amin'ny fahombiazan'ny agroekôlôjia ny solon-tenan'ny tantsaha. Dia zavatra mahafinaritra koa zany amin'izao misy tantsaha any aminay mahita izy zavatra ataonay dia liana, efa misy moa mampiatra zafady, dia misy koa milaza hoe mba hidinany aminay midinany aminay nareo mba hijery manahoana ny tokony ataonay amin'ity taninay ity, dia rehefa avy eo dia mba ampianaronay dia izy hoe atao manana sy manahoana. Ny miasa amin'ny Kubota miandry rano lomaloma satria ny rokazy tsy mety io raha zavatra maditidity fa mila rano tena, fa ny agroekôlôjia tany mila amandona mandomando fotsiny le tany zany. Dia ny miasa amin'ny Kubota ravimafy le tany dia miala ho azy, fa ny agroekôlôjia tsy mba misy bordage. Zay zany le rizateny tanatin'le fambolena nentim-paharazana sy le hoe fambolena ara-teknika navozana amin'izao. Ny teknisianina sy ny tompon'andraikitra kosa dia mamolavola vahaolana mifandraika amin'ny hetahetan'ny tantsaha. Betsaka ny liana ary resy lahatra fa tsy ozona na lahatra tsy azo anoharana akory ny haintany sy ny fiovaovan'ny toetrandro, fa azo ihoarana fa mila manova teknika. Noho izany ny mpizaika dia namaritra paikady hanapareana ny masomboly sy ny teknika agroekôlôjika eny anivon'ny tantsaha isaky ny faritra. Zava-dehibe zany zao ny andrasanay amin'ny mahatantsahanay dia tsy tokony hoandrana tsony hoe misy valataka re, misy sasy akoly re, tsy tokony izay tsony aperaka ty anatin'ny faritra Laotra Mangoro, fa ahoana ny tena ampiarana an'ireny, anaparitana an'ireny, inona ny paikady ahafahantsika mampaharitra an'ireny agroekôlôjia ireny izay tena fanotra lehibe ty amin'ny faritra. Raha ny fitohizana zany dia mahavelom-bolo ny fisian'ireo tanora marobe zany any an-tsekoly mianatra an'le izy amin'izy na ny fomba fampianarana sy fampiofana tsy ty andreny voatra intsony na ty amin'ny faritra tsy amin'ny faritra fa mijery fombatsika anatoana bebe koa ny vahoaka any amin'ny commune mihitsy mijery ny fomba fampivoriana olona, ny fomba ndrezareza zany tokony ho ampy ny masomboly, tsy ampy mihitsy izy amin'izao fotoana izao satria miazakazaka be le izy dia mifandrombaka ny le olona. Dia ny faharoa ny fond de développement agricole zany tokony
anao priorité ny famatsimbolana izy io mihitsy fa raha tsy zay io tsy tafavoaka mihitsy. Dia amin'ny politika mpanjakana zany a tokony ho hijery fomba mazava hoe ny fambolena ny tatsaha ohatran'ireny a no tokony toanana mialoha. Fanambinay zany a dia ny mba ampitomboana ny vokatra, mba tratraranay ny tanjona dia ny fahavitatena ara-tsakafo ary ambatondrazaka voalohany indrindra tia laotra mangoro sy ny laotra mangoro ray manontolo dia tena ho sopotry Madagasikara ary avy eo dia tena ho sopotry ny Madagasikara ho lasa sopotry ny nosy manodidina. Raha tiana havita taonan'i Madagasikara sady hamatsy ny nosy manodidina ny varina loatra dia mila tosika bebe kokoa ny fanapaharihana ny agroekôlôjia izay teknika mahomby enti miatrika ny fiovaovantoetrandro ary mila karakaraina ny tany sarodrano na RMME izay mandrafitra ny fitopolo isan-jaton'ny tany tokony ho volena aty aloatra ampitandrefana sy ampitatsinanana mitambatra. Ary ny traikefa aty aloatra dia azo ifampizarana amin'ny faritra hafa manerana ny Madagasikara. Janaka, what's the mana?